fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 8 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha nasina mpamalalana no ionana amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tena komena aminao eto androany, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto. Matoky sy mino ary havana malala fa efa mpahelindray eto amin'ity androany ity. Raha androany no voatoga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa no nahatongavanao eto, fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao, ary efa vitan'Andriamanitra kazy efa vitan'Andriamanitra refy na ny fotoana hidiranao eto androany, na ny zavatra hoenonao eto androany. Halleluja. Anomana zavatra ho anao Andriamanitra, anomana teno anao Andriamanitra, anomana fiainam-baovao anao Andriamanitra. Halleluja. Tsy sendrasendra natogavanao eto resy lahatra amin'izany ka raha mba tonga eto ihany ianao miaraka aminay dia raha loatra ny fotoana ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao mino fa ty fandarana ty ny faraparanitanao alohan'ny atorianao atokisako fa horenao eto izay zavatra tokony sitrak'Andriamanitra horenao ka hampahelanao amin'ity androany ity. Ka ny teko aminao dia izao hoe maharitatra amin'ny farany, fa raha tsy maharitra hatramin'ny farany ianao dia mety tsy ho tanteraka ny fampaherezana anao. Antindray sasany hoe raha antsika antindraiky fa antindray sasany tena lovany tantaram-piainanao mihitsy. Amen. Tany Tompo raha nabavy Razafy Makirinina Nambintsoa, izy niditra volana teto androany. Isika moa izay miditra volana dia mena tsodrano mamy ka raha nabavy Makirinina miaraka amin'ny naroan'ny Koweït rehetrarehetra, Arabia Saodita, tany Chine, ny Madagasikara ary anao manina dia miaraka sitraka ty tsodrano ty daholo manao hoe ao amin'ny bokin'i Jeremia 9:7
2020 Jérémia 46:27 zany nitsodrahnonao raha nabavy makirinina androany hoe amin'ny anatrasy manao hoe fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoka raiza mivady-pory Israely fa indro vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao ary ny taranakao avy any amin'ny tany nahabo azy dia verina Jakoba ka hiadana eny andro fahizay izy ka tsisy hanaitaitra azy. Halleloia, amen. Zany nitsodrahnonao androany raha nabavy makirinina ka dia raiso ampinono narakaraka azy tao raha zavafy makirinina moa ny Koety narakaraka azy tao Marie-Jo États-Unis Tina Rakotoary Zaka France Aimé Manambotso France Kota Léonie Koety Tina Rakotoary Zaka France Bertsava Koety Soameva France Lantonirina Liban Fabiola Koety Bertsava Koety Zamina Kamaradin Jesosy France Miriam Andriamalala Madagasikara Tsiramboaramiel France Erika Rak France Nena Maïsou Italie Todramousou France Angelina Diamant Chine Eliana Miarnena France Angelina Diamant Chine Ida Rose Mina France Tongasoa Jesosy Pandresy Madagasikara Artisanat de Madagasikara France Tongasoa ihany koa Rahatarina Marie Charline Madagasikara Kadaka Malala France Kodanela Belgique Tongasoa isika mianakavy Andriamboangisoa Eli Marka Markely Madagasikara dia Rodine Marie Koety mpambeazana vitahina Madagasikara Asany Apôstôly Madagasikara Tongasoa Nahasimi Koety Jesosy Mpandresy Koety Rolianis Allemagne Jesosy Noeriko Koety Aingodrina Andrenasolo France Razana Monika Koety. Halleloia. Tany tompo daholo tsika mianakavy faly be mahitanareo ary matoky sy mino fa ifampaheretotsika amin'ity androany ity. Milohana zavatra rehetra aloha dia andaloantsika hivavaka. Andaloantsika hivavaka ametraka ity fotoana ity eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao mampandrosoantsika nanabavintsika lalahy famitany lalan'irina avy eto France. Izy no hivavaka hanomboka ny fotoana ametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra ka andao mampandrosoantsika izy hitondratsika ao anatin'izany vavaka izany. Tany tompo raha nabavy lalahy anao avy hatrany ary ny fitenenana. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia mbola hiaraka vavaka indray isika. Tompo malala misotranao indray fa ny famindraponao nomeno azy izao indray izay ahafahanay hiaraka resaka aminao eto indray. Misotranao ihany koa fa nomeno ny tontolo andro iny dia misotranao ihany koa tamin'ity arivo ity fa afaka mbola manohy ny vavaka fiambenana. Dia mifono aminao ary Jesosy raha ny zavatra tsy afinaraka sitraponao nataonay tamin'ny fiteninay izany na tamin'ny fihetsikay eny na tamin'ny fisainanay Jesosy dia fonony ao anatrehanao tompo malala. Dia makataka ny fitahinao izay Jesosy mba hanjaka tamin'ity fotoana ity. Dia taio ary Jesosy ireto fitaovana izay ampiasanay tsirairay avy reto, telefoninay sy ny ordinateur, indrindra fa ny connexionnay Jesosy mba tsy ho tabatabaka. Dia taio ihany koa Jesosy ny namanay izay mbola eny an-dalana, vaingany dia an'izy ireo Jesosy mba ahafahana izy ireo hihaino ny teninao. Dia taio ihany koa Jesosy ireto mpanomponao izay hitoro ny teninao sy hamelabelatra ny teninao ary haino ny vavaka firenena. Dia raha mbola misy rehetra voatonovanay Jesosy dia aoka ny hainao ameno ny banga tompo malala dia voninahitra dia ho anao irery ihany. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra any ranabavintsika lalahy tao anatin'izay vavaka izay nentiny teto izay. Andriamanitra manakariam-pahasoavana anie amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy lalahy mampamangy amin'ny vadinao ao. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Mbola misy tsy voaravako nareo izaho mbola tsy narabaiko ankoatran'izay. Mampionona France Rodine Marie Koety Sarindra Raingo Madagasikara safady zay kama mbola tsy voaravako dia ny aorianan'izay eno iritsika Miriam Andriamalala Tongasoa
Lovely-tina France tonga soa ihany koa zay ohatsika eno hira tsika ataotsika mpitiavana be mihitsy tirity atolotra hoe tirity hira zay nataotsika tamin'ny Pentecoste izy ity ny tena nataotsika teto ataotsika ndray izy androany. Halleluia. Mimanakaiky any ny fotoana resatsika ny Pasika anaovantsika hitandremantsika ny Pasika alefa tsinainy ihany moa ny filazana fa amin'ny 22 mars ny zoma arivo maty masoandro tsika nanomboka hitandrina Pasika eto andray fanasan'ny tompo banjina ny azo fijaliana alimbavaky ny Pasika hatramin'ny fifanasana tongotra alimbavaka tonga ny any amin'ny amiray amin'ny roa amin'ny telo any dia tapitra ny fotoana dia matory isika rehetrarehetra dia fotsika ny maraina dia ho maro ny zavatra ataotsika amin'io sabata 23 mars io miandrandra moa zay anareo maromaro ndray no avy takany tamin'ny heritaona takany tamin'ny roa taona. Halleluia. Dia tongava soa daholo ny angatahana mivady fotsiny dia miteny meloa zay mba miteny meloa ianareo izay ho avy zay zany no tena mba hoe ifanarahantsika. Halleluia. Dia rehefa vita zay rehefa mety ny programanao alamino réservé den'izao ny ticket ny billet dia hafa misy kerapina le miara-mitandrina azabady amintsika fa misy hafa misy kerapina le mitandrina miaraka eo ho an'izay tsy afaka moa dia efa tsy omena tsiny fa raha manana fafana ianao ka mbola azonao atao ihany dia za miteny anao fa tsisy tsara ohatrany hoe tena eo tsika rehetrarehetra mitandrina zany Pasika zany. Samy hafa mihitsy ny fotoam-bavaka iarahana io sy ny hoe arahanao amin'ny telefona nefa dia mamparianareo izy manaraka amin'ny telefona koa efa telefona foana narahantsika hatramin'izay zao tsika zao. Halleluia. Ka dia ho an'izay tsy afaka tsy akoraina ho an'izay afaka ampahirezina fa tsy hanenenanao io ary fotoana lehibe io tena fahantsika isa-taona ihany tsika vao mihaona ary io no anisan'ny fety indrindra amin'ny maha kristianina atsika ary eto fandanan-dramoka izao dia fety be anankiroa no tena sady ifankahitantsika ny tena iravoravontsika amin'ny Jehovah tanteraka mihitsy dia ny Pasika sy ny Pentecoste. Halleluia. Tsy nankalaza krismasy tsika tamin'ny farany isaky ny krismasy fa itsika tena hitanao zany hoe hanao fety hoe takony ahoana tokoa tsika rehefa manao fety zany. Halleluia. Fotoam-bavaka be ara-panahy sakafom-panahy dia sakafony nofo ataotsika daholo amin'io izay mety. Halleluia. Satria zava-dehibe io ary manentana anareo misy aminareo efa tamin'ny heritaona dia efa naneraka congé. Halleluia. Misy ny avy lavitra vao niresaka tamiko mihitsy fa dia hitondra fiara mihitsy ny avy lavitra. Halleluia. Tonga vasoa ombentsika ny tranona firitsika na firy fa dia atao izay mampety azy ohatrin'izay ny any lasy reny tsika dia fantatrareo tsara rehefa ty fa dia ohatr'izay ny fiainantsika ho tahin'ny tompony ianareo dia mirary anareo zay ho tonga soa. 22 mars ambaro ny programanao zoma io amin'io dia efa angataka tsy asa mihitsy izay mivady fa nomboka hitsena anareo sy handray anareo ny ambogara asa ny sofera amin'io. Halleluia. Fa dia tongava soa izy miaraka-avy tongava soa fa tena fahasoavana ao antsika zany afaka mba fahantsika mihaona zany tsika nge efa tsy indray mandeha indroa ihany antsika mihaona isa-taona. Halleluia. dia raha io zany zao lahady tsika vao misaraka eto lahady ariva lahady après midi ho an'izay tsy maika izay maika moa afaka modina ny sabata ariva ny sabotsy ariva moa zany ny sabata ariva moa zany ny zoma fa na ny samedi soir ary fa izay janona moa dia ny lahady tsika mbola afaka manao zavatra ato fa ny azo antoka dia ny amin'io sabata io ho maro ny zavatra ataotsika parivan'ny andro dia ho hitanareo eo aty fa zay tsy tonga no maty antoka ho an'izay afaka tonga
raha hoe afaka tonga manana fafana zany nefa tsy tonga dia tsy afaka hoe matiantoka any ianao ao an'izay tsy afaka tsy matiantoka koa nefonareo fa zay ny fanamparazan'ny fandarantsika tsika nge voaingana vao misy zareo niona daholo zany fa taloha tao anatin'ny fotoana elaela en ligne foana ny zavatra ny rahantsika ka dia zay 22 mars andro zoma io 22 mars tsika no matin'ny masoandro dia mitandrina pasika aloha tsika pasika ny fitandrimana pasika fandraisana fanasan'ny tompo zany no fitaovavaka sy fandraisana fanasan'ny tompo no anomboantsika ny fotoana dia manaraka ny ambony rehetrarehetra dia hitanareo fa tsy hitakitanareo kory dia tonga ny amin'ny 4 maraina dia atoritsika dia mbola ifotsika amin'ny 7 maraina hitandrina sabata indray aleloia afinaritra io afinaritra tahitompatritsika rehetrarehetra ieloitsika aloha dia hoan'ny antelity dia hiditra amintsika eto misy olona mbola zay izy vao hitory-teny voalohany indrindra mihitsy ato amin'ny groupe zay maharesy ato izy fa zay izy vao hitory-teny voalohany izy ary zany olona zany zay mahay mitsatoka zay dia tahiny tompo mihitsy fa mandra-patongany aloha andaotsika emiry manofinaritra daoly dia hiditra amintsika eto le olona mitory-teny voalohany mihitsy izy nitory androany raisitsika amin'ny fidianan'Andriamanitra be izy ara-paheresitsika tahiny tompo ary manofinaritra tsika rehetrarehetra. Ny fanahin'ny tombonao ato amiko nanositra itony-teny somafaly amin'ny malahelo izy naneraka itony fandefasana ny fatotra izy sy fampahiratra ny masonja andafaka zay rapaole Riandriamanitra nary izao rehetra izao atono eto anio ny asanao satria ainao atao izay tsy takatry ny sainao ka ny finonany io tsy hay atao ho tanterakao efa nalanao ny drafitra sy hery hitrangeto amin'io ka tsy sasakana ny ositra mahery miasa eto amin'io aoko sitrany anao ho afaky anao preso ny famonjena miala enao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao mitsonye karaha saongeriny raha sy ny fanainy ny fiadanana zay tsapangao mandraky izay karaha saongeriny raha sy ny fanainy ny fiadanana zay tsapangao zao mandraky izay satria ainao atao izay tsy takatry ny sainao ka ny finonany tsy hay atao ho tanterakao efa nalanao ny drafitra sy hitrangeto amin'io ka tsy sasakana ny ositra mahery miasa eto amin'io aoko sitrany anao ho afaky anao preso ny famonjena miala enao sy ny olanao amay tsy ho hitanao intsonye karaha saongeriny raha sy ny fanainy ny fiadanana zay tsapandao zao mandraky izay karaha saongeriny raha sy ny fanainy ny fiadanana zay tsapandao zao
Malakiza anositranao koa ane Jehova ry havana malala. Halleloia. Anositranao koa ane Jehova amin'izany amin'ny fiainanao manontolo amin'izay rehetra ataonao. Halleloia. Dia mitombositra dia mitombo fa soavana hatrany tsika rehetrarehetra, mino sy matoky fa anapiranao iny ireny ary ampy anosoran'Andriamanitra anao ihany koa izany iray izany izany fotoana izany ry havana malala. Koa dia tahiny tompo isika menakavy hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika. Izavy nareo no nahiny tsatoka teo, izavy no nahiny tsatoka teo iza nitory teny. Halleloia. Dareo ampandrosoantsika ary ny raharahantsika. Bravo daholo izay namarina. Rahalahintsika marikely. Halleloia. Marikely no hitondrantsika anaty tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao. Ka andao ary ampandrosoantsika ny raharahantsika. Raha tany am-piangonana tsika dia tena hoe tsika andao hitehan-tanana ho an'i Jesosy fa samy mitehaka any an-tranony ihany ho voninahitr'Andriamanitra. Tahiny tompo ary raha ohatra aloha mbola misy tsy voarabako dia aleo arabaika any aloha. Marie Hortensine Koety dia izy koa mbola tsy narabaiko teo. Halleloia. Tahiny tompo ary raha marikely anao ny fitenenana mino anao ary izay. Amen. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia makatsitsaka na amin'ny fitenenana iry lasana vavy. Raisiko voninahitra sy fahasahoana lehibe ho aly mandray anjara sy manao izao tory teo izao androany. Dia izany dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Luka toko 17 andininy 70 ka hatramin'ny 70. Ho amin'ny bokin'ny Luka toko 17 andininy 70 ka hatramin'ny 70. Ny soramandry dia nahasanan Jesosy ilay vehivavy tsy nahatsapa sy nanaovany fanohanany amin'ny fanaovana raha amin'ny sabata. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata, ary izy ilay vehivavy izay nanana fanahy maharofo 12 taona ary nanjoka izy ka tsy nahatsapa akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niandrasika nanao taminy hoe, raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitsaka ilay vehivavy sady nankalazan'Andriamanitra. Ary mpanapaka sy ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nasisana tamin'ny sabata. Dia namalaka nanao tamin'ny vahoaka hoe, ene manao azo anaovan-draharaha koa avio sy tranona amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe, ry mpiatsara velatria, moa tsy samamany ombiny na biriky ny ala amin'ny fihinam-bilina amin'ny sabata vai ianareo ka mitondra azy isotro rano.
koa ity mpivavy ity zanaky Abraham ity izay efa nafatotra tana izao 20 taona izao moa tsy tokony hovahanao afaka amin'izao fahotorana izany amin'ny andro sabata fa andra laza izany izy dia nangayay izay rehetra nanohitra azy fa ny vahoaka rehetra mifaly noho ny zava-pahalaza rehetra nataony. Amen. Teto raha lasanabady dia nisan'ity vehivavy ity izay voafatsy ny satana tokoa zany izy tao anaty 20 taona voafatsy ny fanahy maro fa alaka ny soratra eto. Dia rehefa teto izy dia nahitan'i Jesosy, Jesosy moa nanasitrana azy. Nositran'i Jesosy izy tamin'ny sabaty. Dia raha antsika malala nefa fa raha ny fivavahana jiosy zany dia fihetsetran'ny zareo an'izany andro sabaty zany dia fomba fivavahana fotsiny. Kanefa raha lasanabady dia Jesosy Kristy tompo dia tena hoe tonga teto izy tamin'ny andro sabaty. Ny andro sabaty tamin'ny tsy fivavahana fotsiny fa tena hoe andro sabata fanasitranana, andro sabata fanafahana, tena hoe andro sabata tena hoe amahana reo gedra sy ny fatotra sy ny gadra vy rehetra zany reo ozona ninoniny dia amin'ny andro sabata ny amahana izany rehetra izany. Jesosy ry hava-malala, ry hava-malala eto anatsianareo dia manambara izao tovavy olombelona eto anatsianareo satria raha ny fiainako manokana zany dia anisan'ny azo atao ihany hoe mivavaka ihany, vavaka tamin'ny andro alahady ary ny azo atao hoe tena sarotiny tamin'izany fotoana izany. Tena hoe razaiko aminareo eto efa nisy fotoana niasako mosofera dia niasa tamin'ireo grossiste resaka boisson alcoolique ireny no tena. Dia rehefa niasa tao raha lasanabary dia nieritreritra ny tena tsy misotro toaka dia miteny isak'alahady mandeha any am-piangonana ihany dia atoa ahoana indray moa ny tena indray zany dia hamatsy toaka, hamatsy labiera ho an'ny olona. Efa nieritreritra ny lasanabary dia hoy zany hoe Jesosy mahita asa ho ahy ianao fa tsy mety amiko ty lasa mamatsy toaka ity dia tsy niasa tamin'izany, nisy fotoana moa tamin'izany na dia alahady ara dia miasa dia tsy nety tamiko izany dia niala satria fantako fa Jesosy ity nieritreritra, Jesosy ity mamena. Tena izato marina tokoa izany ry lasanabady hoe nisy fotoana tamin'izany koa ny na ny andro sabata ara dia niasa nefa ny andro sabata izany dia tena hoe fotoana andalaky ny ten'Andriamanitra mihitsy, fotoana tokony manamasina ny andro sabata hoy izy. Izaho teto mivavaka alahady, izaho teto misy fotoana mivavaka aina alahady dia misy fotoana sabata mandeha manao mivarotra toaka, manamparitaka toaka sy ny labiera dia nefa mivavaka ihany dia niala ny eritreretra hoe niala. Dia karo iray moa raha lasanabary hitovy amin'ireto fahasoa reto ihany zany ny tenako tamin'izany fotoana izany, toa tsy madio ivelany ihany fotsiny. Tena hoe izay mihitsy fa hay tsy mifady akory fa avy eo moa niala. Tena misy fotoana indray raha lasanabary indray dia izao indray koa satria resaka sabata ihany moa zany tiako ambary eto. Nisy fotoana dia niasa sofera ihany moa dia nandeha tany amin'ny toerana lavitra tany amin'ny faritra Belotsibina tany. Dia io indray tena fotoana tsisy antonana sabata na alahady fa dia tena hoe amin'ny andro toko-piainana. Dia nieritreritra ny tena indray hoe ahoana moa ty tsisy fotoam-pivavahana ity mihitsy. Tena tamin'izany mbola manaraka ny fivavahana alahady ihany. Dia rehefa nieritreritra sy nandinika tsy mety amiko ty fotoana tsy misy hivavahana ity fa aleoko miasa fa Jesosy afaka manome asa ho anahy. Inona moa izany ilay eritreritra tamin'io lasanabady ilay hoe rehefa tonga ny alahady tsy afaka mandeha mivavaka dia nialana ilay asa. Eny nandeha teny ihany moa ny fiainana, nandeha teny ihany satria hoe mivavaka alahady izany no tena natao tanjona hoe tsy maintsy mandeha mivavaka rehefa alahady ny andro. Dia nandeha teny ny fiainana dia tena isaorana an'Andriamanitra lehibe dia lehibe moa raha lasanabady. Eny tamin'ity isaorana Andriamanitra lehibe moa raha lasanabady fa nisy fotoana izany, nisy fotoana moa misy anabavy rehefa manaraka fandarina teto amin'ny akiradio teto foana. Nisy fotoana rehefa niresaka dia andao hiaraka manaraka ty fandarana ty. Dia izaho moa talohan'izay raha lasanabavy dia efa mba tena hoe
azo atao ihany hoe tsotsotso, azo atao ihany hoe mbola tsy de liana rehefa nanomboka mifady amin'ireny zava-padiana zany, fa nefa ny andray mihenatr'olona satria mandeha any amin'ny fanasan'ny olona mihina de mihinana ihany, lasa henatr'olona zany nefa tsy misy hoe henatra an'Andriamanitra, tsisy tahotra an'Andriamanitra fa henatr'olona fotsiny, de mihinana zay hoan'ny olona de manao zay ataon'ny olona ihany satria mieritreritra hoe ny olona mahavoatsy. Nefa arak'ilay lazaiko teo rehefa nisy anona vavy niaraka teto de tena teto nianatra ny tena famarinana, efa liana ihany taloha amin'izany hoe ahoana, efa liana ihany zany mba hivavaka sabata fa mihenatr'olona de haka tamin'ny fiangonana io no nandrosoana de alao ihany eny ilaina ihany le fiangonana reny, fa zany efa re zany fitarihana ihany, fa teto amin'izao fandarana zao, teto amin'izao gropy akiradio zao tena nahitako an'izany hoe tena hoe fanamasina teny mivavaka sabata, satria izay tokoa ny tenin'Andriamanitra manamasina ny andro sabata, tsy tahaka reto jiosy reto hoe nanamasina ihany, reto jiosy reto fahatso tena nanamasina ara, nanamasina ny sabata fa tsy nanamasina ny tenany, kanefa saorana an'Andriamanitra lehibe tonga teto amin'ny gropy de afaka nanatrika soamatsara ny herin'ny teny mpanompon'Andriamanitra, izay mpanompon'Andriamanitra tena tsapaka hoe misy miofitra, izay mpanompon'Andriamanitra rehetra teto tena hoe misy ofitra, tena manamasy tena hoe tarika antsika rehetra izay maheno zao fandarana zao, maheno zao toriteny fo zao fa tena hoe anisan'ny tena hoe mpanompon'Andriamanitra tena hoe mijoro amin'ny tena fahamarinana sy ny fahamasinana, fa tsy tahaka reto fahasoa reto hoe fombafomba fotsiny ihany fivavahana. De teto koa raha lasana vavy de ngamitsika mety tsika rehetra angamba efa misy fotoana hoe mijery amin'ny film Jesosy reny, de rehefa nahita film Jesosy tsika de teto amin'ity toriteny ity mihitsy manko, teto amin'ity teny ity, teto amin'ny kiliko ity, rehefa miteny le fahatsoka, rehefa miteny Jesosy, mitsoto Jesosy de alaka teto hoe nangahy ahy le fahatsoa, le fahatsoa anisan'le nangahy ahy de atao amin'le film mihitsy zany nangahy izy de tsy namaly tsony, tsy niteny tsony, satria naninona efa tena dinihana ny fahasoa ihany nanaiky ny tenin'i Jesosy fa marina ny teniny, matoa izy nangahy tsy sanamaly de marina zany ny tenin'i Jesosy, de tahaka izay raha lasana vavy, rehefa tonga teto de izay marina ny fahamarinana tena fahamarinana, de izay fahamarinana avy amin'ny Jesosy, tsy ny olona tsony teto nino fa izay fahamarinana avy amin'ny Jesosy, rehefa tena masy tena de reto zavatra eto azahoanina, rehefa tena masy tena de manasina ny andro sabata, araka amin'ny lôkôzy eto amin'ny fandarantsika eto moa manamasina ny andro sabata satria Jesosy mitsahatra tamin'ny andro sabata, alaka ny teny mpanompon'Andriamanitra efa nanomana izy, enemana ny asany de nanomana izy, de fitsarana ny andro sabata, de tokony izay raha lasana vavy tena zah sam'izay nanarahako ny fanjakana teto voalohany indrindra mandrakity aloha ny androandro lasana vavy, tena faly any, tena misaotra fa tena tsapako mihitsy hoe misy zavatra be da be azo teto, na tena hoe fo teziteza sa ho teziteza zany tena ho hitako hoe tena rehetra hatramin'izay nanarahako ny sabata teto, hatramin'izay nivelako teto de saonako an'Andriamanitra, saonako ny fitantanana, saonako ny fiarovana, fa mbola tsy niato aloha na ataoko hoe ray andro aho fa tena hoe nanaraka hitantana manjaka tafasaraka amin'izao fiangonana maso zao tsony fa tena hoe hanompo eto, satria eto no ahitako ny tena fahamarinana, eto no ahitako ny tena fahamasinana, teto raha lasana vavy Jesosy Kristy de nanasitsana tamin'ny andro sabata izy, de tahaka izay koa ngeny nataony anay, de nataony anay teo amin'ny fiainako, nataony ankohonana, nataony zanako, teto ny zanako nitsofina rano, teto tena hoe tena naharary, fa rehefa natao tsofina rano teto amin'ny andro sabata, noentina mbavaka teto tamin'ny andro sabata, fa tena hoe hafa tany aretana. Za raha lasana vavy, raha fijorona vavy olombelona de be da be, de tena hoe kely fotsiny ny tantaraiky fohifohy zany, raha nisy fotoana tsy niasa de nitady asa, tena hita asa mora lasana vavy, mbola tsy nahita moa zany, nentina mbavaka le asa
dia tsy raikitra le asa fananaovana voady mihitsy zany fa tsy raikitra le asa dia misy fotoana andresaka amin'ny pastera sy ny pastera vady entina mbavaka teto indray fa rehefa sabata entina mbavaka teto talatany iny dia mivaly ny valim-bavaka dia tena hoe tonga dia nahita azy amen aleloia tonga dia nahita asa tonga dia le patron taloha izy mihitsy no miantsonao irena miasa ataovy an'izao dia tonga dia niasa raha lazana vady isy andray ny olona kely mbola tsy tena mety tsara ny fiara moa rehefa nentin'olo kavatany dia fotika ravaravay dia zany zany nanamboatra sy nikarakara ilay fiara dia rehefa tena nahazo fiara raha lazana vady dia nentina mbavaka teto indray sahany sabata fa tonga indray ny voatonga ny herinandro voatonga ny latsinainy fa tonga dia niasa ary va daholo ny olana problema vola tsisy tena va dia izao raha lasana vavy tena niasa somatsara tena saorana an'Andriamanitra dia zana vavy kely zay koa mitady nanao entretien foana fa tsy tafiditra mihitsy fa na sabata teto dia tena isaorana an'Andriamanitra ny lasana vavy fa latsinainy dia tonga dia voatafiditra ny asa dia tena izay ny lazako anareo hoe tena sabata fanasarana ny an'i Jesosy tena sabata fahagagana tena raha fahagagana atao Jesosy zany dia tena be da be dia tena hoe mankasitraka an'Andriamanitra tamin'ireny rehetrarehetra ireny dia tena hoe izao androany dia manambara amintsika ndao itsika hitady an'i Jesosy ndao hitady an'i Jesosy ilay Jesosy ny tompon'ny sabata ny tadiavintsika dia vavakantsika amin'ny andro sabata satria nge raha lasana vavy hoe raha misy polisy ve milaza aminao na zandarma hoe tsy maintsy mitondra permis ianao vao azo mitondra fiara dia tsy maintsy mitondra ianao satria matahotra dia raha Jesosy miteny hoe manamasina ny andro sabata dia Jesosy Kristy be fitaona ve atsofony tsoajaina ve zany nefa ny an'ilay polisy raha ajaitsika mialatsina fa raha izara lasana vavy dia hanompo an'i Jesosy zaho sy nampona ary tsy maintsy hitady an'i Jesosy dia mankasitraka an'io lasana vavy ny amin'izay toriteny fo zay fa dia androany amin'ny tianto antsika hoe andao hitady an'i Jesosy tompony sabata dia andao hanamasy tenitsika be da be zavatra tokony fadiana fa izany fanamasina teny izany tsy mandehandeha ho azy zany fa tena hoe mila zavatra mila fankatoavana zany ary mila tena hoe faneritreretena lehibe zany ilay lasana vavy dia mankasitraka rehetra ny hanao hatramin'ny farany dia misaotra antsika rehetra dia an Jesosy Kristy hoe ro voninahitra elasilasa mandrakizay aleloia aleloia amen Halleluja. Halleluja. Tena bravo rahalahintsika Markely. Halleluja. Halleluja. Bravo rahalahy Marka. Andriamanitra manankaream-pahasamana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombofa soavana saotra antsika rehetrarehetra ihany koa mankasitraka azy fa mampahery azy ny fankasitrahana izay ataontsika tsirairay avy. Halleluja. Tahiny tompo rahalahy Marka. Andriamanitra ny amaly fitianao misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa mankasitraka azy fa mifankasitrahana ataontsika dia mampahery an'izy ireo foana hatrany hatrany. Halleluja. Tahiny Jesosy mahereza sady sondrina ihany ireo mijerena sarintsika fiderana an'Andriamanitra nataontsika taty. Reny ny fiderana aty rehefa tonga aty nareo amin'ny Pasika. Reny ny fiderana ataontsika amin'ny sabatan'ny Pasika rehefa tonga aty nareo Halleluja. Dia tonga avy Ajadomona Allemagne, Marina Tiana Canada mbola tsy nara-brevitra ireo mirabavy. Kadaka Malala France. Ny tahiny Jesosy Halleluja. Mahafinaritra ny fisoavavolom-belona mahafinaritra ny toriteny. Ireny ny toriteny voalohany mahazo antoka fa androso be mihitsy ny rahalahy Marka raha mijoro sy maharitra dia azoko antoka fa androso be mihitsy ianao rahalahy Marka amin'ny asan'Andriamanitra fa dia tsara ny toriteny dia misaotra fa mampahery dia Andriamanitra amaly fitianao fanatera amin'ny ankohonanao dia tahiny Jesosy rahalahy Marka. Halleluja. Inona moa ilay verset niangahany teo? Luka
Alika toko fahatelo ambin'ny folo. Alika toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fa folo hatramin'ny fa enina ambin'ny folo no vakindra lamarika teo hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Alika 13-17 misaotra tojo. Eny ary vakiko aloha ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra izay novakiany teo. Ny soramany dia nasitra an'i Jesosy an'ilay vehivavy tsy nahatraka sy ny nanaovany fanoharana ny amin'ny fanaovan-draharaha amin'ny sabata. Alleluia. Anaran'i Jesosy ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary izy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 18 taona ary nanjoka izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy dia niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary mpanapaka ny sinagoga dia teny satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namarika anao tamin'ny voaka hoe nemana no azo anaovan-draharaha ka ovy hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompo ka nanao hoe ripy tsara velatsy moa tsy samy mamany ombony na ny biriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata fa ianareo ka mitondra azy hisotro rano. Ko ity vehivavy ity zanaky Abrahama ity izay efa nafatotra Satana izay 12 taona zao moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatoran'izany mba amin'ny andro sabata. Ary nalaza izany izy dia nangaya izy rehetra nohatra azy fa ny voaka rehetra nifaly noho zavatra malaza rehetra nataony. Halleluia. Amen. Nahasitra an'i Jesosy ilay vehivavy tsy nahatraka. Mety izany tsy mahatraka izany ary amin'izao tsy vehivavy iray intsony tsy mahatraka. Fa saika ny olona rehetra amin'izao fotoana izao dia mitanondrika, tsy mahatraka, tsy mahavita mindrandra n'inona intsony. Ity vehivavy ity dia 12 taona izy tsy mba nahita zavatra ambony fa nanjoko dia ny tany foana ny jereny. 12 taona ary fantatry Jesosy ny fahorian'ity vehivavy ity. Zao ray havana malala misy fizarana anankiroa eto amin'izao tontolo izao. Ny tany ty ainatsika ity ny eo amin'ny ivony mizara tontolo anankitelo ngezabe ny fiainana, ny fiainam-panahy. Zao ny zava-misy any ambony eto an-tany aloha tsika. Alleluia. Eto an-tany zany tsika dia ny eo ambonin'ny tany Jehovah ny ao lanitra, dia ny ao ambanin'ny tany dia fanjakany Losifera. Ao ambany ao zany no misy ny afo be. Ao ambany ao zany no misy ny fiaina tsy hita raha lasana bavy malala. Azabeko aminareo. Rehefa any amin'ny Nomery any misy tantara anankiray. Mety efa hainareo ihany izy ity fa vakiko aminareo androany. Nomery 9:10 andininy 1:30 nge vakitsika. Teto zany dia nisy nisoramandry amin'io Nomery 9:10 io dia misy olona atao hoe kora nananamana izy io dia nitsangana hanohatra ny Mosesy sy Arona. Nitsangana hanohatra ny Mosesy sy Arona izy ary tena nitondra ny olona andeha hanompo Andriamanitra avy. Dia zao ny zavatra nataon'ny zareo. Nanohatra ny nekaka ny toerana Mosesy sy Arona mihitsy zany izy hitarika ny vahoaka. Dia ozy izy Mosesy hoe
Ndraiky vakitsika izany teny zany ndao vakiko mihitsy io teny hoe vakiko mihitsy io teny lavalava izy io fa vakiko. Andiny voalohany ary koa raha zanaky Jizara, zanaky Keata, zanaky Levy, ary Datana sy Abirama, zanaky Eliaba, Siona, zanaky Peleta, dia izay samy taranaka Robeny, dia nandrendry bahoaka. Io vahoaka io amin'ny teny dia naka. Nandrendry bahoaka ao izy ka nitsangana teo anatin'ny Mosesy izy ireo sy ny zanak'Israely 500. Izay samy lohan'ny fiangonana avokoa, dia olona voafidy ny fiangonana sady nanan-daza. Nahatarika olona tonga zany dia olona tena olona nanana izy azy tao amin'ny firenena Israely teo anivon'ny fanompoan'Andriamanitra ity izy zareo reto: Kora, Datana, Abirama, Iona, reo zany nahatarika olona. Andiny fahatelo ary niangona iodina amin'ny Mosesy sy Aron ndraiky ka nanao taminy hoe aoka izay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no eo aminy, koa nahoana no dia manandra tena ho ambonin'ny fiangonana ny Jehovah ianareo. Tezitra zany ireto olona reto fa ohatran'ny hoe Mosesy foana no miteny, Mosesy foana no ekena teny, i Arona foana no ekena teny, dia tezitra ry zareo. Dia izay oka izay ny ianareo, tapitra ny ianareo fa alao izay leo izy fa tsika nge samy masy daholo izy. Andiny fahaefatra ary nandre izany Mosesy dia nikohaka izy ka niteny tamin'ny Kora sy ny namany rehetra nanao hoe rahampitso. Niteny tamin'ny Kora sy ny namany hoe rahampitso. Aiza izy teo? Andiny fahadimy. Ary hoy Mosesy: rahampitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka hampanekeny azy, dia izay vidiny no hampanekeny azy. Izao natao very Kora sy anareo namany rehetra: maka fitondrana afo ho anareo rahampitso, dia asio afo ao anatiny ka asio didin-kazo manitra ao aminy eo anatrehan'i Jehovah, ary ny lehilahy izay vidin'i Jehovah dia izy no masina, vaoka izay ianareo ary taranak'i Levy. Dia io koa Mosesy tamin'ny Kora: enory zanaky Levy, izay ataonareo moa ataonareo zavatra kely va ny nampisanan'Andriamanitra n'Israely ianareo tamin'ny fiangonan'ny Israely hitondranareo akaiky azy, anaovanareo fampivavahana momba ny tabernakelin Jehovah sy toeranareo anatrehan'ny fiangonana nompo azy. Dia nampanekeny nakekeny azy ianareo sy ny rahalahinao taranak'i Levy izay miaraka aminao, ary mitady hopisorona koa va ianao. Ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona iodina amin'ny Jehovah, fa i Arona moa no inona no imonomonona anareo. Iny faharoa. Ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanaky Eliaba fa hoy izy no lahy tsy akatra izay. Hitanao teo dia tena lasa nikomy zany zareo. Nikomy tsy nanaiky intsony hoe Mosesy tsy mpitarika izany io. Aleloia, tsy nanaiky intsony. Dia tsy nanaiky toetina intsony zany zareo. Nampanatsoana tsy nakatotsony. Andiny fahatelo moa zavatra kely va nitondranao any niakatra avy tany amin'izay tany nitondra ronono sy tantely ahafatanay any anefitra no dia manao lehibe anay koa ianao. Tsy nekendry intsony zany hoe Mosesy ny lehibe, fa iza moa Mosesy? Io ve no mba hitarika? Aleo ndray mba zay. Andiny fahaefatra ary ianao koa tsy mitondra anay ho any amin'ny tany izay mitondra ronono sy tantely, tsy inona ka nanome anay sasy tany voarobokofanananay? Hopitsirinao va masony reto lehilahy reto? Tsy akatra izay. Hitanao tena nomentsy izy Mosesy aiza ihany, aiza kory izay eo, tsy mbola tonga kory mampanantena tsy misy, resaka zavatra ohatr'izany zany izy. Dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehovah hoe aza mijery ny fanatiny akory ianao, tsy nakina dia biriky iray akory aza da taminy ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray tamin'ny akory aza. Dia io Mosesy tamin'ny Kora: aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga anatrehan'i Jehovah rahampitso, ary ianao sy ireo ary Arona. Ifanatrika zany rahampitso. Ary samy maka ny fitondrana afony avy ianareo ka asio didin-kazo manitra eo anatiny, ary samy mitondra ny fitondrana afony avy ianareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah, dia fitondrana afo 500. Ary ianao sy Arona samy mitondra ny fitondrana afony avy. Izy defi be zany eto.
Ary samy naka ny fitondrana afiny avy izy rehetra ka nanisy afo teo anatiny dia nisy didika azo-manitra teo anatrehany teo anatiny ary nijanona teo alohan'ny varavaran-trano ilay fionana izy mba amin'ny Mosesy Aron. Ary koa nanangona ny namany rehetra ireo lepikomo zany eo alohan'ny varavaran-trano ilay fionana anohitra azy roa dia nisy tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitra Jehova. Confrontation face à face be mihitsy zany eto. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy Aron ka hoe miata amin'ity fiangonana ity ianareo andringanakazo anatin'ilay mpimaso montsy. 9:20 dia nakohaka izy lahy ka hanao hoe Andriamanitry ny fanahin'ny ovy rehetra ny ovy rehetra olona ray nanota ka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy mitenena amin'ny fiangonana ka laza hoe miata tsy hanodidina an'ilay any Kora sy Datana ary Abirama. Dia nitsangana Mosesy ka nakeo amin'ny Datana sy Abirama ary nanaraka azy ny lolon'ny Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka hoe miala amin'ilay an'ireo olon-dratsy ireo ka aza mikasika izay azy akory mindrao aringana koa ianareo amin'ny fahotany rehetra. Dia niataka ny olona tsy eo akaikin'ilay an'ny Kora sy Datana sy Abirama ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo alohan'ny varavaran'ilay mba mivadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika. Dia io Mosesy. Izao nefa taranareo fa Jehova naniraka hanao ireny asa rehetra eny fa tsy avy amin'ny saiko izany. Raha maty ny fahafatin'ny olona rehetra ireo olona ireo navaliana araka ny famaliana ny olona rehetra dia tsy Jehova naniraka. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehova ka hisokatra ny tany ka hiteny azy mba amin'izay rehetra azy ka ho latsaka velona any amin'ny fiainatsika izy dia ho fantatra hoe fanandahan'i Jehova ireo. Ary rehefa tapitra voalaza izany teny izany dia nivava ny tany izay teo ambaniny eny nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankona mba amin'ny olona rehetra izay ihany Kora sy ny fanana rehetra dia latsaka velona ao any amin'ny fiainatsika izy mba amin'izay rehetra izay azy rehetra. Ary ny tany dia nikatona taminy ka tongotra tsy ho amin'ny fiangonana ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary nisy rehetra izay nanodidina azy dia nandositra ny ovitra dradradrany hoy izy andao hitelina antsika koa ny tany. Ajanontsika eo. Hoy ny tenin'Andriamanitra niatina namakiko ny manontolo dia mba hahafantaranareo an'ilay tantara fa tsy dia tena hifantoka amin'ilay tantara tsika hoe ninaiky any ohatra ny kiomy tsy netiny nanaiky any Mosesy ho lehibe intsony tsy dia tena izay ilay tena tiako hatongavana fa naniko ny vakiana manontolo mba hahafantaranareo an'ilay tantara fa ny tena tiako hisintomana anareo eo amin'ilay 9:3 dia vakio ilay eo amin'ilay 9:3 manao hoe latsaka velona ho any amin'ny fiainatsika. Aiza izany ny fiainatsika? Ao ambanin'ny tany eo fiainatsika. Ao ambanin'ny tany eo fanjakan'ny Losifera. Misy mpanompon'Andriamanitra taloha mpanompon'ny devoly dia tena mijoro vavolombelona mihitsy fa ao ambanin'ny tany ao misy fiainana ao. Misy fiainana ohatra izao fiainana eto amin'izao tontolo izao. Dia ao misy mpamboatra vola ao. Ao misy mpamboatra firavaka sarobidy manintona ao. Ao misy mamboatra mpanjaitra manao lamaody, karazana lamaody. Karazana lamaody fampiroboroboana ny fijejojoana sy ny fijangajangana sy ny tsy fahamasinana rehetra dia misy an'izany ao ambany ao. Dia gaga nareo iza ary izao mba styliste, iza ary izao mba ohatry hoe styliste amin'izany filaza izany sa hoe nanao an'ilay modelana akanjo hoe pataloha rovidrovy. Za zany miteny anareo amin'ny teny foana. Hitanareo ny hevitra ireny akanjo pataloha rovidrovitra ireny. Vidiana lafo pataloha vaovao fa ohatry ny hoe rovitra. Aza manao an'ireny ravana. Fantatrareo moa fa misy heviny daholo ireny. Ny hevitra ireny dia izao. Efa ndeha ilay clip Michael Jackson nareo iny moa titre n'iny ireny ilay misy ilay maty mitsangana avy anaty fasana daholo. Iza matadidy an'izay titre an'izay izy izay Thriller ilay anaran'ilay amin'ilay clip Thriller iny ilay tsakana daholo mba dia jereo ny akanjon'ilay olona. Akanjo loha misaotra ny Babilina miendrika fahalovana akanjo loha efa rovidrovitra dia ireny ange ny image avoaka amin'izao dia ianao zany tadidio fa mitafy fahalovana zany ianao
le akanjo efa loha efa rovotra reny ve no vidianao. Iza ny ampitafy anao zavatra rovotra, iza ny ampitafy anao akanjo vorokitsay sy rovotra sy fahalovana, tsy Andriamanitra mihitsy. Ka tsika tsy hoe rehefa lamaody dia atao, misy lamaody tsara nge, misy akanjo mahafinaritra nge, fa aza mba manao an'ireny akanjo rovodrovotra reny vidiana lafo reny ravana, fa misy imazy reny, misy imazy, misy sary avoaka ary misy fanao ambadiky reny, dia mankasitraka. Dia za tena miteny anareo fa tena zay le zava-misy fa hoy ny ten'Andriamanitra ny latsaka velona any amin'ny fiainatsika. Ao ambany eo zany ao ny fiainan'ny devoly ao, ao ny tontolon'ny devoly ao. Nandritra ny 20 taona ity vehivavy ity, tsy nahatraka fa nijery tao foana. Nataon'ny devoly tamin'ny alalan'ny fanahany rofy dia tsy nahatraka fa dia tao foana mijery ao amin'ny tany eo foana, miandrandra zavatra ao amin'ny tany eo foana, tsy avelan'ny devoly ny traka. Inona ny zavatra ao ambony ao? Ary iza ny ao ambony ao? Jehovah Andriamanitra ao. Ary raha misy midina velona any an-danitra, midina velona any amin'ny fiainantsika, firy niakatra velona any an-danitra? Ianao ka niakatra velona any an-danitra, Eli niakatra velona any an-danitra. Ary jerenareo any amin'ny asan'ny apôstôly ahitsika tsara tantaran'i Stefana. Asan'ny apôstôly 7. Asan'ny apôstôly 7 rehefa nitory-teny Stefana, namotsipositra ny fomban-drazana sy ny fanompotsamby sy ny sisa. Sady mbola niteneniny ihany hoe ry olona mafiatoka sady tsy voafora fositsofina ao sisa. Ianareo manohatra amin'ny fanamasina mandraikariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany, nataonareo koa. Iza any amin'ny asan'ny apôstôly 7:25 zany bakiko zany. Iza ny mpaminany izay tsy nenjehan'ny razanareo, eny ny vonony azy amin'ny aza izay naminany, eny ny vonony azy izay naminany ny fiavian'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy nareo, dia olona sy mpamono olona ianareo. Sy mpamono azy nareo, dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaran'ny anjely nefa tsy nankatoa azy. Ary noho nandre zany izy ireo dia lotika amin'ny fony ka nidy vazana taminy izy. Fa Stefana feno ny fanamasina dia nibazina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra. Ka nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana ankavan'Andriamanitra. Raha ny vava ny tany dia voatelina tany Korasy Datana sy Abirama mba amin'izay anazy rehetrarehetra. Dia volazan'ny ten'Andriamanitra hoe nisokatra ny tany dia nidina velona any amin'ny reny zany tao dia very. Reny zany zao tonga dia any amin'ny fiainatsika, reny zany tonga dia any amin'ny elo, tonga dia any fahaverezana mandrakizay. Kora dia Datana, Abirama sy ny vady aman-jana tonga dia very. Ka raha misy ny midina velona any amin'ny fiainatsika, efa misokatra ny tany, hisokatra io lanitra io, efa nisy ny roa lalànantsika hiakatra velona ny an-danitra. Dia izao ny zavatra tiako teneninanao. Raha vakintsika ilay Luka teo Luka 2:20 teo, dia tsy natraka ilay ramatoa nandritran'ny 20 taona. Ary tena nataon'ny devoly tsy mitraka, ary tena be dia be ny olona zao tena nataon'ny devoly tsy mitraka. Tsy mitraka, inona ny hevitry ilay mitraka? Banjina n'Andriamanitra. Tsy mahavita mibanjina sy miandrandra an'Andriamanitra intsony ny olona. Mafy loatra ny problème, be loatra ny zavatra irehana. Hoy ny olona izay ahitana vola ataoko, na amin'oko olona na angalarako. Io tsy fisiana io ngeravany, io fahasairanana be io ngeravany, mampanaonao foana. Izany raha nampiara-mivavaka taminay taloha izay. Dia izao ny zavatra mahafinaritra fitantaran'Andriamanitra. Izy io dia lava ranjanana be izay. Dia nandalo olana ara-bola be mihitsy izy menan-kavy. Olana ara-bola be mihitsy. Tranam-bola mihitsy. Dia izao nataon'ilay rahalahy. Mivavaka any izy io tamin'ny voalohany, mba mivavaka nangataka Andriamanitra mba omeo vola. Dia tsy nahita. Dia izao amin'izay zavatra nataony. Mivoaka harivariva amin'izay izy. Olona tsotrotra tsika soa. Tsy mpanendaka izany, tsy mpamaky trano. Efa nomboka nitsiry taminy dia handeha amin'ny harivariva ka raha mahita vehivavy mandeha irery dia endahako izy.
iandahako mivady aman-janaka fe tsy hihinanao izy. No ninona tao zany le tsy fisiana dia tsy mahavita mitady an'Andriamanitra kerana fa tena mavesatry le problème dia andehanao anao foana dia zao zatra ny teneniny. Zaho izy izy raha amin'izao misy an'ireny le mpanafika mifanena amin'ireny mpanafika reny amin'ny alina dia teneniko hoe zaho mba eto hanampy anareo. Dia vonona azy izy raha tamin'izany hoe misy miantso hoe andao hanafika tokantrano andao rehefa vola fotsiny. Firy ny tokantrano mikorotana noho ny tsy fisian'ny vola, lasa madama. Lasa ange madama e. Lasa madama miaraka amina olona hafa manana vola. Dia lasa vehivavy janga ho azy. Tsy mitraka intsony. Ny hevitry ny mitraka eto mibanjina an'Andriamanitra, mivavaka, manompo an'Andriamanitra. Tsy vitan'ilay vehivavy intsony zany fa ny tanondrika. Tena pahitany dia volona minavina sady ny toerana misy azy ao ambany ao. Misy olona tsy mba mijery ambony zany fa dia miondrika foana. Ary dia tena miondrika, tsy miandrandra ninina intsony. Fa zao zava mahafinaritra. Ny fihetsika voalohany nataon'ity vehivavy ity rehefa sitrana izy. Dia zao vao nipetrahan'i Jesosy tanana izy dia ny zavatra hetsika voalohany nataony niaraka tamin'izay dia nitraka ara-behivavy, nitrakany ny ela tonga dia nankalaza an'Andriamanitra. Hatramin'izay tsy afaka nankalaza an'Andriamanitra io vehivavy io, tsy afaka mitraka. Vatany dia volana izao karazana problème misaintsaina ny momba azy ao ambany ao. Za matoky sy mino fa ampitrakanao ane ty toriteny teny. Tena misy olona eto amin'ny tanondrika hatramin'izay fa tena ampitrakanao amin'izay manomboka eto ty ty toriteny inao ty. Ary rehefa nitrakany ny ela dia nankalaza an'Andriamanitra. Misy olona tsy nahay nankalaza an'Andriamanitra hatramin'izay tsy nitraka fa hitraka ianao. Halleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy hitraka ianao dia ankalaza an'Andriamanitra. Be dia be ny olona tsy afaka manompo an'Andriamanitra. Nisy ranabavy eto amintsika teto taloha, mbola tsy nisy fandarantsika tamin'izany fa mbola groupe fotsiny. Ny problème zay ranabavy zay izy te hivavaka. Fa rehefa tonga ny fiarahantsika mivavaka eto tamin'izany tsika anaty messenger rehefa alina loatra zao manomboka amin'ny 10 alina no miara mivavaka. Dia rehefa mitena andohalika tsika dia vao andeha andohalika io ranabavy io. Raha mandohalika izy mandeha mamafa ny karohan'ny patron any Koweït. Raha mandohalika izy manimpiditra lamba anaty machine à laver tsy maninona. Le position io mandohalika. Fa vao hoe andao andohalika hanompo an'Andriamanitra, tonga dia misy ohatry ny ozatra mienjana io lohaliny io nareo dia tsy mety tafandohalika izany izy mivavaka. Hoe andao sika andohalika fa manomboka eo andeha andohalika tonga dia mikoaisa ny fotoa dia marary be mihitsy io lohaliny io. Tsy afa-miasa ny ampitso. Mandrapa tonga ny fotoana ny délivrena mihitsy. Io fa na tsy mampitraka io. Io fa na tsy mamela hanompo an'Andriamanitra sy andohalika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra fantatry ny devoly masy dia zao, tsika ingeravana rehefa mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra tsy tafandohalika eo anatrehan'ny devoly zany intsony. Tsy tafandohalika eo anoloan'ny problème zany intsony. Tsy tafandohalika eo anoloan'ny fahavalo zany intsony. Fa mahatonga anao tsy mety mbola mandohalika amin'izao rehetrarehetra zao dia anao tsy mety mitraka mihitsy tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mankalaza an'Andriamanitra. Fa zany ny zavatra tsy ampy tamin'ny fiainan'ity vehivavy ty hatramin'izay, tsy afaka nitraka sy nankalaza an'Andriamanitra. Mijery ambony fa ao ambony ao ny Andriamanitsika rehavana aza mitanondrika ao ambany ao fa ny devoly sy ny firongony ao. Halleluia. Tonga dia afaka niteran'Andriamanitra ty ranabavy ty. Gaka ny olona ary talanjona sady sorena ny mpanapaka ny sinagoga. Enina ary ty ataon'ity Jesosy. Fangary andro sabata azo anaovana an'izao. Zany hoe ny eritreritry lehilahy ty zany tokony tsy nisitranony io vehivavy io. Ary nefa ny vehivavy io dia izao ny zavatra nitranga. Ny sorama ny ery amin'ny Luka 4:24 dia zao ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray.
Jesosy tamin'ny sabata fa tsy hoe ary dia nampianatra tao amin'ny sinagoga takany mahazatra. Jesosy tsy mijanona amin'ny toerana iray izany. Fa teo izy tao amin'ny sinagoga anankiray, amin'ny heriny izy any amin'ny sinagoga iray hafa tsy fantatra, tsisy voalaza hoe tsy voafaritra hoe aiza ny misy azy izay hamangin'Andriamanitra azy. Ka izao ny zavatra tena ohatran'ny hoe le mpanapaka ny sinagoga zany tsy nalailo an'io vehivavy io, ary izao ny tena marina. Jesosy izay vao nandalo teo fa mpanapaka ny sinagoga io efa teo foana. Io ilay sinagoga izy ao foana, Jesosy ny mandalo. Midika zany io vehivavy io koa tonga ao foana, 12 taona io vehivavy io tao mivavaka tao. Fa inona ary nataon'ilay lehilahy? Inona ary nataon'ilay mpanapaka ny sinagoga? Zao zavatra teneniny eny amanany azy reo mandaraozy izy fa avy io hositranona amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata zany hoe nahita Jesosy nanasitrana izy zany vao niteny hoe tongavy ianao aty dia sitranona ianao fa zekinge hoe manasitrana, tongavy ianao hoe sitranona ianao nge azo sitranona. Koa naninona ary ny tsy sitranona hatramin'izay? Ary misy karazan'olona ohatra izany mihitsy, ary izany ny toetrany devoly. Ampanantenainy fotsiny ianao fa tsy 12 taona ianao jereny fotsiny eo. Noho ninona? Noho ny fitandremany lalàna. Hoe nemana ihany ny azo isana. Marina kely zavatra teneniny. Saingy neny Jesosy tonga hanao ny asany raiko ao izy. Ny asan'Andriamanitra zany. Azo atao tsara mihitsy rehefa sabata. Ny asantsika tenantsika ny tsy azo atao rehefa sabata. Ary zany nampianarin'i Jesosy. Fa hoy Jesosy hoe azo atao mihitsy manasitrana andro sabata. Ary zany mahatonga antsika manasitrana koa amin'ny andro sabata. Manao délivrance amin'ny andro sabata. Firy taminareo ny afaka teto noho ny andro sabata. Andro sabatanareo no fadianana sy ny délivrena. Firy aminareo no efa afaka teto no tamin'izany zavatra izany. Satria manasitrana ny fotoana fanatrihan'Andriamanitra rehefa sabata dia manasitrana ray amana. Be dia be kely no nasitranin' Jesosy. Misy lehilahy narary 12 taona, andro sabata no nasitranin' Jesosy. Misy lehilahy maty tanana tao amin'ny baiboly, andro sabata no nasitranin' Jesosy. Misy lehilahy mibinabina ny rano be tamin'ny andro sabata no nanasitranan' Jesosy azy. Ary raha tsy nanasitrana teo Jesosy raha oviana indray raha vehivavy vao hifanena amin'i Jesosy. Tsy fantatra intsony izany. Fa eo aloha izy. Ary eo mitoetra ilay hoe zany Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Eo no miasa ilay teny hoe danazy io dia izay tiany atao. Ary asa raha miasa izy tsy asa ho an'ny tenany na ho asa ho an'ny commune fa asan'Andriamanitra. Ninona karazana asan'Andriamanitra azontsika atao zany rehefa sabata? Manasitrana, mitondra mibavaka, manao délivrance, zany rehetrarehetra azontsika atao zany. Marina mihitsy ny tenin'i Jesosy. Nareo izy ny birikinareo sy ny ombonareo sy ny birikinareo vahanareo rehefa sabata mba hisotro rano. Koa maninona izy ity vehivavy ity tsy avelanareo hisotro rano? Ity vehivavy ity nge mila misotro rano, iza le rano? Jesosy le loha rano velona. Tonga dia sitranin' Jesosy izy ka satria maninona? Ny sabata dia tiany Jesosy tsy sabata fitandremana lalàna fa sabata fitiavana an'Andriamanitra, sabata fandraisana sabata fandraisana zavatra mivaingana. Be dia be ny olona ray amana manao an'izany zavatra mitandrina lalàna tsisy ninona tenainy. Fa za miteny anao ao anatin'ny sabata mila mandray zavatra azo tsapainy tanana ianao. Na dia manatrika eo ary ilay Andriamanitra tsy azo tsapainy tanana. Ny andro sabata dia tsy fitandremana lalàna fotsiny fa fandraisana sosiny tsara. Ka inona ny sosiny tsara ho an'ity vehivavy ity? Io vehivavy io ny sosiny tsara aminy dia izy mitraka amin'izay. Ary fanomezana an'izany rehefa andro sabata. Raha afaka apiditsika hiatrika an'izany, raha mbola tsy nandramanao zany anao commencement hitandrina andro sabata, mandefa sain'ny mpiambo fa miara-manao zomontsika amin'ny sabata ho avy zao dia ho tahaka ny rahalahy marikely tadidio ny fijona vavolombelona nataony teo fa hatramin'ny tandremany sabata dia zao tsy ho tapitra ozy izy ilay izy. Tsy maro loatra tsy voatanisa. Halleloia. Ny andro sabata dia andro fivavahana, fihaonana amin'Andriamanitra ary fandraisana zavatra tena azonao tsapain-tanana. Firy zavana zany zako navotan'i Jesosy tamin'ny andro sabata zany efa joroako avy mela taminao. Fa za ny tompotrosako taloha
tena tonga trany amin'ny toerana ivavahako andro sabata mihitsy mitandondona hitady anahako andaovana trosa fa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Betsaka ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako fa nasitrana nazoko ao anaty fitandremana ny sabata zany satria maninona normalina be satria manasika Andriamanitra ny zavatra tratrehan'Andriamanitra na tendrombohitra ary misy mifanatrehan'Andriamanitra miepo inona moa zay problème fa za tena miteny anao fa sitrana rahavehivavy ny fanena tamin'i Jesosy tsy nangatahan'i Jesosy andro. Halleloia, tsy nangatahany andro fa zao ny teneniny vahako ianao androany. Ny omby sy ny brika aloha izy afaka misotro rano manomboka androany isotro ilay loharano velona miboboka ho fiainana mandrakizay ianao ndana sitrahana amin'ny nofo sitrahana amin'ny rofonao tonga dia nitraka voanitraka fotsiny tonga dia nankalazan'Andriamanitra satria maninona Andriamanitra koa mijery azy fanojy ny masina izy mianaka tonga dia voanitraka ataoko inona moa fitrakanao izy tsy banjina ny any an-danitra amin'izay za androany manentana antsika rehetrarehetra mibanjina ambony ianao manana vision mijery ambony fa ny tombotsoa azo avy amin'ny fijerenana io ambony io tsy mahavita mijery erantsika zany fa tena tsy maintsy halleloia anasitrana antsika izy tsy maintsy ampitondra antsika zavatra tsapaitanina izy zay rehetra nandalovan'i Jesosy tamin'izany andro sabata zany ahoana moa rehefa mbola nangatahan'i Jesosy andro lehilahy efa 30 taona narary teo mbola roviana indray zany Jesosy voavelona nefa zo izy ny eo. Halleloia, zany ny tenenako anao hoe andeotsika hanompo an'Andriamanitra velona raha menao iny ny olona tsy ataony devoly tsy mitraka mihitsy amin'ny fiainana mba manentana anao andao hivavaka misy kokoa fa ho hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra moa Jesosy tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Zany raha te-hanentana anao manao hoe aza mitanondrika ianao fa tena mitraka na dia mbola tsy misy ininona eo aminao mitraka mbola tsy mamonjy tany avy mitraka mijery ambony miandrandrana Andriamanitra fa sitraka Andriamanitra ny anome anao fanasitranana ny anome anao fiadanana ny anome anao fitsara. Halleloia, iny ny kantoko raha misy aminareo mahiry zara-pahatsapana dia misokatra ho anareo ny messengerako efa iny alefaka anaty commentaire iny ny kantoko ny afaka miantso ana messenger amin'io nareo hoe inona no zavatra nakasika anareo indray tamin'ity androany ity mba hifampahelezantsika raha lasana bavy malala izy aminareo ary no iantso anao appel izara-fahatsapana amin'ity androany ity. Laso asitsika sary efa misy iray tafiditra ao laso asitsika sary. Halleloia, asitsika sary halleloia. Nareo ve ravana aloha mandrapatonga ilay sary mba te hantanareo hoe milamina tsara ve zao ny connexion nareo ravana milamina tsara ve ny connexion nareo za zao androany tontolo dia tena faible mihitsy ny connexion ny téléphone fa téléphone nampiasaiko isan'andro isan'andro valitsika anaty fizarana fahatsapana zay zay vali teny nanontaniako zay. Halleloia, andaloha ampandrotsika andralantsika tojo izara-fahatsapana iny ary ny voarainy tojo androany azo tojo saraina aminay. Jesosy daholo tia rehetra dia mankasitaka amin'ny pasitera na amin'ny fitenenana tena mankasitaka anareo amin'ny rahalahy tamin'ny torotiny fa tena nampahery na velom-panantenana ary tena nakasika dia ilay fizahoan'ny vavolombelona nataon'ny ralamanka tena mipoapoaka tena betsaka tena nahitana tokoa hoe tena manavitra Jesosy amin'ny andro sabata ary tena ny sabata dia nahafinaritra koa hoe teny pasitera hoe ny asa tena ny tsy atao hoe manao asa andavanandro sy ny sina zany fa asan'Andriamanitra mety foana
dia tena voamarina tao amin'ilay resaka fitsim-babolena andalamarika hoe rehefa rehetra tena nahitany fahasoavana be mihitsy ny andro sabata hoe hatramin'ny zanany ka indry ka rehetrarehetra ny fiainany dia tena izay nakasika anahy vomahiny mampitsiry ao anaty mbola te androso mbola hoe hitazona hatrany ny andro sabata. Alleluia. Et félicitations be rahalamarika tamin'ny toriteny voalohany maheresa hatrany tain'i Jesosy daholo. Alleluia. Makasitraka indrindra ny rahalahy-toditsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay mbola misy ary ve aminareo izara fahatsapana mialohan'ny hidirantsika amin'ny hira misy ka misy mihitsy. Alleluia. Indray ary sika piditra olona vaovao indray dia ndao tain'ny tompo ary rahalahy Alain Azany Apôstôly inona ary ny zavatra azonao zaraina androany miko anao ny fitenenana. Taindrasantsika rehetra ny fahatsapana izay voarahiko teo izany dia hoe voniditra avany ilay raha vehivavy dia efa hitany iray izy efa hitan'i Jesosy efa jerevan'i Jesosy tsy nitenen'i Jesosy hoe tsy trano afa voniditra avany izy dia niteny Jesosy hoe raha vehivavy afaka ny farofinao dia ilay izy nidery an'Andriamanitra sy nankalaza an'Andriamanitra izany nataitra be anaminy efa izy izany efa teo foana izy efa mivavaka dia mifaroa izany ilay fijoroany zokely vavololombelona hoe nafoiny mihitsy ny asany noho ny le nitatitra an'ilay nanao sofirana camion resaka boisson alcoolique dia nafoiny ilay izy noho ny Jesosy. Dia izay izany ny fahatsapana voaraiko pasitera dia voninahitra n'Andriamanitra ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sady miaraba-drahalahy ray tsika izay rahalahy ray vao nizara fahatsapana. Alleluia. Bravo be. Alleluia. Mahafinaritra be dia mitombo fahasamana mitombo dia midira foana. Alleluia. Tain'ny tompo rahalahy ndaotsika ary hiantso andranam-bavitsika rodinina indray efa mambadimbadika ao rodinina izara fahatsapana amintsika. Alleluia. Inona ary no nasoa mbola tsy tafiditra izy miandry azy tafiditra tsika. Ia ohatrany tsy tafiditra zanavavitsika rodinina. Mbola misy hafa ve aminareo izara fahatsapana? Raha tsy misy tsony dia tonga dia izara hira avy hatrany isika. Andao reto atsika tirity ho voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Dia meno finaritra daholo isika rehetrarehetra. Tain'ny tompo ranavavy rodinina anao avy hatrany ny fitenenana ary tain'i Jesosy rodinina. Alleluia. Dia makasitraka pasitera nanome fitenenana dia misaotra narimo rahalahy ranadahy marika tamin'ny toriteny tena mahafinaritra ary famely be larina koa mahakasika be koa dia Andriamanitra izay hampitombo fahasahoana hatrany. Tena nahakasika zaho dia ravevo dia naheno traka dia naheno fady tena fantatra foa Andriamanitra nanasitrana azy ary kasikaza be koa le taloha nivavaka-kalahady tena mbonisan'izany koa ny tenako tena nivavaka-kalahady nefa nandehandeha foana tena tsy misy zavatra azoko onona tamin'izany fotoana nivavahako tamin'ny alahady izany. Rehefa tonga tato tamin'ny sabata niaraka tamintsika teto tena fantoko fa tena miasa tokoa Andriamanitra rehefa tonga fotoam-bavaka fa sabata tena miasa tokoa ary hafaka izy manasitrana ary hafaka koa mampifaly koa. Taloha tena mitomany foana za rehefa misy olona na ino zavatra mandalo eo amin'ny fiainako tena mitomany foana rehefa tonga tato dia tena naheno faly ary naheno nampionony amin'ny fo koa dia tena dia ilain'Andriamanitra fô tsara nivavaka sabata ary rahavavy sy ranadahy dia andramoka ezahaho araka ny teny dia hitanazy ny fahatsarangany isika rehetra. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andranavavitsika rodinitsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manam-pahasahoana maro fitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasahoana hatrany hatrany isika rehetra. Mbola misy olona miantso mambadimbadika ao dia mampandrosoantsika izy.
Alléluia. Eny ary tany tompo ranabavy ranabavy Soaveva iny ary no azonao zaraina androany. Makasika pastera nanome fitenenina tendesa sasika menakavy. Ina pastera dia nisaroko fanareo amin'ny raha lany mitondra le toriteny sabata satria teo nahitako le fanasitranana tamin'aretina izay efa tsy hitan'ny dokotera izay atao fa hoe entina mandramaty fa hoe maty tsy haritra velona ela zanakareo izy tamin'ire mandeniko nefa rehefa nanaraka sabata teo le fanasitranana tonga terena Jesosy malala ka za mampahirantsika rehetra izay mandalo efa midirany sabata do hiatrika sabata hiatrika commencement indrindra fa ao misy fanasitranana indrindra fa toriteny fanasitranana sabata. Alléluia, amen. Alléluia, mankasitraka indrindra ny ranabavitsika Soaveva tahata izay fizarana fahatsapana mamy izay Andriamanitra marika pasoavana maly fitianao dia mitombotra dia mitombo pasoavana hatrany. Eno irarintsika amin'izao fotoana izao manandratsika ny fotoana milohan'ny hidirantsika ny mivavaka izao tsika ny raha mampionona hoe miandrandrano lanitra fa ao ambony ao misy tianao ary tena tianao amin'ny fona manontolo andao ataontsika izy izay dia hivavaka avy hatransika ao aorianan'izay. Inona no finaritra ataontsika rehetrarehetra. Alléluia, miandry kelitsika lazarintsika. Allô, mila mivolaka androany dia androany fa lazanao teo gadraiko. Eny tompoko. Família Sanhar, eu atar para o rio, ao Punauá. E também na Landu, com a Nana Vuz, e de todo muito. Eu de cantar e fondar, luta já no mar, anar e cantar. Seria Jesus, seria unidad, feito mar. E já cá, eu ia ajudar, eu ia lutar, ao mistério não. Seria andar, ia amar, cada manhã de sair do se não desire na vez. Kasih sana, wesa nungana, sabarku, rawatne wani. Nefaku, satu lazaru, saya siniku, kera naure chile, udah naure jasani. Tunalia viva, desde que da animação, toquei já lá. Seria de namagi, o bater fiz ali, saiu tudo. Saja lupas, benar kanita. Seria itu, seria nada, jaga, eu ia mudar, eu ia lutar, ao mistério não, seria nada, manhã de sair do se não quiser na vez, kasih sana, wesa nungana, sabarku, rawatne wani. Nefaku, satu lazaru,
Marina Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy fa tena nahavelanao hiandrandra ny lanitra tokoa. Tamin'ny alalanao Jesosy, ny alalan'ny antsonao sy nandalovanao teo amin'ny fiainanay, traka izay. Halleluia. Izay rehetra efa natraka an'Andriamanitra izy, efa tsy mitanondrika intsony. Tsy navelan'Andriamanitra mitanondrika hibanjina ny devoly ao ambanin'ny tany intsontsika, fa nampianary ny traka hibanjina ny voninahiny ao an-danitra. Misaoran'Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra fa tena tahin'ny tompo ianao. Misaotra anao zay Jehovahandriamanitra fa nampianatra ny indray ny teninao androany. Fa izany vehivavy izany nandalovanao fiainany Jesosy dia niandrandra ny lanitra amin'izay izy. Ary dia tena lasa nandeha nideran'Andriamanitra sy nankalaza an'Andriamanitra rehefa nitsahatra tamin'izany nandritra amin'ny 20 taona. 20 taona io vehivavy tsy nankalaza an'Andriamanitra. 20 taona io vehivavy tsy nisandratra ambony ny fijeriny, tsy nitraka, tsy nibanjina an'Andriamanitra, tsy niandrandra ny lanitra. Raha efa nitahian'Andriamanitra ianao efa nifanena tamin'i Jesosy ny fiainanao, efa mitraka ianao zao. Mitehiriza azy, tehirizo fa efa nomeny ianao. Halleluia. Raha mbola misy amin'izao fotoana izao olona le tonga eto izy, tena mahatsapa mihitsy tsy mbola nitraka zany izy teo amin'ny fiainany, fa mitanondrika teny foana. Mandalo eto amin'ity sinagoga anankiray ity Jesosy androany, ary entiny ahitany ianao tsy mahatraka io, fa ampitraka anao izy ka. Azo antoka ravana fa tena ampitraka anao Jesosy. Mivavaka mba tena ho fotoana anankiray mikasihan'Andriamanitra ny fonao sy ny fiainanao ity fotoanany ity. Be tsy voalazanay Jehovahandriamanitra, nefa raha izay voalazanay ihany no tanteraka, maty antoka izay. Fa lao ianao hanatanteraka an'ilay mihoatra lavitra anao izay neritreretinay, Jehovahandriamanitra tanteraho amin'ny tsirairay avy izay tonga eto androany ny voninahitra ao. Ataovy mahay mitraka sy manome voninahitra anao amin'izay manomboka eto. Ampitraka anao avokoa ny zavatra ifanena aminao manomboka eto. Ampitraka anao avokoa. Dia tsy ianao intsony ilay olona mitanondrika lava sy resy lava, fa nomboka hitraka amin'izay ianao. Dia mankalazan'Andriamanitra, fa ao amin'ny fankalazana an'Andriamanitra io no misy ny herin'Andriamanitra.
saotra Jesosy malala. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay matoky izay Jehovahandriamanitra. Tena matoky izay Jehovahandriamanitra. Fa ianao Andriamanitra dia omba sy tantana tsirairay avy. Jereo manokana ny fahatongavan'ireto olona reto teo Jehovahandriamanitra. Jereo manokana fa nitady anao izy. Saotra Jesosy. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika na vavisika Erika. Ndao mpandrotsika na vavisika Anitra Clarisy hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao Anitra Clarisy. Anao ny fitenenana Anitra Clarisy. Mankasitraka pastora amin'ny fitenenana dia tahin Jesosy tsika rehetra hiaraka vavaka arytsika ry afatra mpisaotra sy fitotro izao. Jesosy malala dia mbola velom-pisaona izy fantasitranana anao izay. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoanany io. Misaotra Jesosy ny amin'ny fandaharanay izay natao teto Jesosy. Tsy anay izany fa anao ary satria ny anao Jesosy dia tanteraka fahatanterahana ny zavatra rehetra. Ka isaotra isakasitrahanao ianao Jesosy fa tsisy ny fahatampahany fandaharana. Tsy mba nisy Jesosy ny olana sedraina satria nampenitaka teo am-pelantananao izany. Ka ankehitriny izay Jesosy dia mamerina saotra midera ny laza voninahitra mandrakizay ho anao. Saorinay ianao ihany koa Jesosy ny amin'ny teny izay nampitondray anao mpanompono teto. Saorinay Jesosy fa rehefa niteny ianao dia niteninao nanasitra, niteninao manafaka, niteninao Jesosy mitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra dia isaorinay ianao izany. Tahaka ilay vehivavy Jesosy tsy afaka izy, tsy afaka miandrandra izy. Fa ankehitriny kosa izy Jesosy efa sitranonao izy tsy navetinanao ny andrandra, afaka nitraka, afaka nidera, afaka nankalazanao. Fa ankehitriny izay Jesosy dia misaotranao izay ho an'ny firenenay. Misaotranao izay Jesosy ho an'ny Madagasikara. Eny Jesosy malala, hitanao tsisy miafina aminao ny firenenay Jesosy. Mbola maro ny tanondrika, maro ny tsy afa-mitraka Jesosy. Maro ny fiainana izay sedran'ny olona eto Jesosy malala. Maro ny zavatra mafy sedran'ny malagasy. Fa ankehitriny kosa Jesosy efa nandefa ny teny ianao, ny teninao manafaka ho ianao, ny teninao mitondra fanafahana ho an'ny vahoakanao. Fa ankehitriny izay Jesosy dia apetraka fenam-pelantananao ny firenenay. Tahaka ilay vehivavy tsy afa-mitraka Jesosy rehefa nandefanao ny teny. Nafahanao izy tamin'ny alalan'ny teny izay teny am-pelantananao, teny ambavanao Jesosy dia afaka nitraka izy. Ka ankehitriny izay Jesosy dia apetraka fenam-pelantananao mpitondra ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy hakanavaka Jesosy androany iray Jesosy. Ianao ilay Jesosy tompony sabato, afao amin'ny alalan'ny teninao ny olona tsirairay avy. Afao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy mba ho afaka hiandrandranao, azo fanasitranana, idera, hibanjina anao mandrakariva Jesosy malala, hiandrandra ny fiandrandrana avy any aminao izay Jesosy satria ianao Jesosy ilay mahefa ny zavatra rehetra. Tsy misy zavatsarotra izay tsy hainao atao ary tsisy maharombaka izay eny am-pelantananao. Fa ny firenenay Jesosy dia apetraka feno am-pelantananao izany, ianao mahafantatra, ianao mahalala, ka tsy ho mifono tsirairay avy Jesosy ary indrindraindrindra Jesosy hitodika aminao ny vahoaka malagasy iray manontolo ary tsisy ho diso anjara fa hiandrandranao, hibanjina anao mandrakariva n'aiza toerana misy tsirairay avy Jesosy. Ianao ny Andriamanitra ny akaiky, Andriamanitra ny lavitra ianao, masonao teny rehetra eny mitsinjo ny olonao fa ny zanako sy ny asa ny tananao Jesosy dia aoka ho adiko asa amin'ireo ianao. Izany indrindra ray malala ny saorinay ankasitrahanay feno, saotra ny hafanafana ny amin'ny Madagasikara Jesosy, ny amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo tsy hakanavaka n'aiza misy ny vahoakanao dia fantatray ary nananay finoana lalina ato anatinay izany. Fa ianao manafaka ka averinay aminao ray malala ny aja ny tera ny voninahitra mandrakizay. Dia saorinay ianao Jesosy ny zavatra rehetra. Ka raha hisaraka eto amin'ny fotoanan'izao izahay amin'ny fahataperana fotoana Jesosy dia ny fahasoavana sy ny hindrafonao anay anaraka ny tsirairay avy Jesosy ary ianao ny ampitraka ny tsirairay avy. Tsy hisy tsony Jesosy malala ny fiondriana fa ianao kosa Jesosy no hiandrandranay, ianao no banjinay mandrakariva ary ianao no hiteranay hatrany. Ary amin'ny anara sarobitinao Jesosy malala ny anaovanay izany vavaka izany. Voninahitra teo anao irery ihany. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka indrindra ny ranam-bavintsika Anitra Clarisy tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manaka pasoavana maro fitianao, mitomboza dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany.
dia mahay reza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Misaotra rehetra nahatra hatramin'ny farany tapitra fandarantsika. Raha mbola tsy tonga ny amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tompo velona soamatsara tsika, halleloia, dia eo nentsika ara-pitso. Manomboka valora sasantsika amin'ny valo na amin'ny valo sasany eo hiaraka amin'ny mampiona anaty misan-drata, dia avy eo tombiasako amin'ny tenin'Andriamanitra. Isaimarisy.org ilay page tsika vao nisokatra. Isaimarisy.org hitanao daholo na ny radio na ny fandarana rehetrarehetra na ny sarin'ny ankizy momba ny fandarana hitanao daholo. Isaimarisy.org ao ihany koa ny akiradio.radio12345.com dia ahafahanao menonjapeo akiradio zany mandisaky ny adiny telo ny toriteny amin'ny 2:17 maraina amin'ny 2:17 samita iny tompo daholo dia mahay reza daholo ary tsika tsirairay avy ho an'Andriamanitra reriny voninahitra. Halleluia, amen. Misaotra anao ny aritreny hatramin'ny farany.